Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Salinaraba tsika revako malalahatra ty alakamisy fa 2 ny volana aprily ity ny voalahatra mofana anio dia ny apokalypsy toko 7 apokalypsy toko 7 andiny 4:20 ka hatramin'ny andiny 12:20 apokalypsy toko 7 andiny 4:20 ka hatramin'ny andiny 12:20 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary soraty ho amin'ny anjely ny fiangonana ny Laodikia, izao no lazain'ny amenina dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina, izay ny andohany zao zavatra no arian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika na mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa lohan'ny vavako ianao. Fa hoy ianao, manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java mahory, ka anjo tsy fantatrao, fa ianao no ilay ory sy mantra sy malahelo sy jambary mitanjaka. Dia manoro hevitra anao aho, hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanan-karena ianao, ary fitafiana fotsy ho tafianao, mba tsy hisehony enatrao noho ny fitanjahana, ary odi-maso ahosotrao ny masonao mba ahiratanao. Zay rehetra tiako no anariko sy faizako, koa dia masotoy ianao fa mibeba. Indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino feko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho, ka iara-misakafo aminy ary izy amiko. Zay maharesy dia avelako iara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandresekoko sy niarahako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany, zay manatsofonao kizy aino, izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ray masino, manao masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Riavana ity taratasy zay nosoatan'ny anjely ho an'ilay fiangonana 7 ao amin'ny bokin'ny apokalypsy no zara mofinaina ho antsika. Taratasy nosoatana ho an'ny fiangonana tany Laodikia. Ny fiangonana tany Laodikia dia isan'ireo fiangonana nanan-karena sy lehibe indrindra tamin'ireo fiangonana 7 tany Azia ka nandefasan'ny tompo taratasy tamin'ny alalan'ny anjeliny. Dia fiangonana nanan-karena izy, ary tsy vitany hoe nanan-karena satria mpivarotra no akabeazan'ny mponina tao Laodikia, tanàna lehibe Laodikia dia mpivarotra no akabeazan'ireo olona tao, mpandraharaha sy mpivarotra no mponina tao Laodikia. Ary tsy vitan'izany ihany fa toerana fitsangatsanganana izy, toerana mahafinaritra ary nolalovana renirano, ary ery andohan'io renirano io dia misy rano mafana mivoaka avy any anaty tany. Io rano mafana mivoaka avy any anaty tany io ery andohany ery zany dia mandeha mamakivaky ny tanàna Laodikia, ary ery amin'ny farany ambany ery dia lasa miamatimaty ilay rano ary farany mangatsika. Dia eo antenatenany eo, zany hoe ny olona zany tao amin'ny tanàna Laodikia, na izy mizakazaka maka ery andoha-rano ery amin'ilay fivoahan'ilay rano mafana, na izy makary ambany be ery amin'ilay tena mangatsika ny rano, fa tsy tian'ny olona lay eo antenatenany, zany hoe lay matimaty ilay rano, fa na ny olona mamonjy an'ilay tena mangatsika ery ambany ery amin'ilay renirano zany, na mizakazaka mamonjy ilay rano mafana mipotry loharano iporan'ilay renirano. Dia zay no mahatonga an'io teny io hoe aoka na mafana na mangatsika ianao fa tsy tiako ianao matimaty, satria ianao matimaty. Takatry ny mponina tao Laodikia tsara ny dikan'io teny io hoe matimaty, satria tsy tian'ny olona lay renirano matimaty, fa na izy na lay mangatsika ery ambany no andehanany, na lay loharano mafana ery ambony. Tsy vitan'izany ihany fa tsy hoe toerana mahafinaritra ihany Laodikia, fa toerana izay ahitana arena kibony tany, toerana ahitana volamena, toerana koa nahitana ny sekoly ambony koa tao tamin'izany fotoan'izany, nisy toeram-pitsaboana maso, nisy karazana vato kikisana fanaon'ny olona amin'ny fitsaboana maso. Zany hoe toerana
nahitana arena maro isan-karazany lodiky reo ateny rehetra voalaza reo dia teny fantatra teo amin'ny tontolo andavanandro ny mponina atao lodiky, na ny hoe fitafiana tsara, na ny volamena, na ny rano matimaty sy rano mafana sy ny sisa rehetra dia teny fantatra ny teny mihitsy reo azon'ny mponina atao lodiky. Ravako malala inona ary no tian'ny tompo ho ao an-tsain'ny kristianina atao lodiky ho an'ny fiangonana atao lodiky. Ny voalohany indrindra de ny ialany amin'ny toetra salasalany, amin'ny toetra tsy mafana tsy mangatsika. Ny tian'ny tompo dia na mangatsika ka hitoriana ny filazantsara, na mafana de mandeha mitoro ny filazantsara. Zany hoe na ilaina mandeha mitoro ny filazantsara, na ny rana mpitoro ny filazantsara ho tezaina mihitsy. Eto rehefa malala de tian'ny tompo ho ao an-tsaintsika fa zava-dehibe ny hafanana amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny olona nandray an'i Jesoa de mafana, mahana fahasahiana hitory ny filazantsara. Ndraindray adin'ny olona rehefa malala fa ny filazantsara de fahasoavana raisina ka natao zaray, ary arakaraky ny zarana azy no mampitombo azy. Ny fiainana kristianina dia fiainana noraisina mba natao zaray, ary arakaraky ny azonana azy no mampihena azy. Ny fahasoavana raisinao amin'Andriamanitra raha ohatra ka tazoninao anao samyrery de miamangatsika ary miendanja. Fa ny fahasoavana raisinao amin'Andriamanitra raha toa ka zarainao, ampitainao, iezahanao de zao miamtombo, mitondra fifaliana ho an'ny mpizara ny filazantsara. Hotsika manao hoe ity taratasy ho an'ny fiangonana atao lodiky ity dia taratasy zay manentana ny kristianina atao lodiky androso kokoa amin'ny finoana. Ary zay ny dikan'io teny io manao hoe efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana de hiditra ao aminy aho ka iara-misakafo aminy ary izy amiko. Fitaomana ny mponina ny kristianina atao lodiky zany de afaka malala tsy hijanona ho amin'ny toetra matimaty amin'ny fotoana ndraindray kristianina eo ihany, kristianina ola kristianina miangony manao adia de kristianina tsy tena latsapaka amin'ny finoana dia hoy Jesoa manao hoe efa mitsangana eo am-baravarana. Zany hoe tsy foin'ny Jesoa na de matimaty aza ity fiangonana atao lodiky, fa tian'ny tompo avaozina, tian'ny tompo omena fiainam-baovao de manapa-kevitra ny tompo mitsangana eo am-baravarana mandondona. Rehavako malala tian'ny tompo ary ny ananatsika hafanampo amin'ny fanompona azy, tsy akasitrahan'ny tompo itsika matimaty mety ho kristianina anarany fotsiny ve asa raha misy zany, mety kristianina fa za tsy pratika asa raha misy zany, fiteny mandrakarivo zany eny za kristianina fa tsy pratika zany hoe asa isa-taona vao miangona, rehefa misy fotoana lehibe krismasy taom-baovao sa paska, rehefa misy fandevenana rehavako malala alay fisaretsaiana hoe misakafo ianao de isa-taona vao misakafo na isan'enim-bolana vao misakafo de mbo manahoana moa zany olona zany hoe raha oharina amin'ny sakafom-panahy ny fivavahana de mba alay fisaretsainy zany olona hoe eny za misakafo ihany fa isa-taona vao misakafo na isan'enim-bolana vao misakafo de mbo manahoana zany olona zany. Rehavako malala tahaka zany ihany koa ny fanahiny olona na hoe za mpianatra fa za tsy mamonjy makany am-pianarana fa za isan'enim-bolana eny vao mankany an-tsekoly nefa hanao fanadinana dia mba nahoana moa zany olona zany mpianatra zany rehavako hoy tsika manao hoe ny mpanompon'Andriamanitra de tian'Andriamanitra olona ho ao amin'ilay tena toetra tena izy, olona manana hafanampo, olona manana fitiavana an'Andriamanitra dia tonga Jesoa mandondona eo am-baravaran'ny fony, tonga Jesoa te hiala nenina, te hiditra, ary Jesoa tsy mba mpanao akeriny Jesoa tsy mba mpanao akeriny. Ndray maka nisy mpanao hosodoko anankiray tany amin'ny taonjato fa 7 sa 7 izy iny nampanao an'ity sary ity hoe mba raha sitraka ao dia mba ataovy sary ity sarin'ny Jesoa mandona eo am-baravarany ity
dia tonga ity mpanao hosodoko malaza nanao lay sary dia rehefa tonga lay vita tsara tare lay sary de o lay nampanao an'lay sary tam'ilay mpanao hosodoko manao hoe ohatra misy zavatra tsy mety ty sarinao ty de fa ahoana o lay mpanao hosodoko ary aiza zay fanalahidy aiza zay poignet aiza zay fanalahidy mamohany ty varavarany ty de hoy le mpanao hosodoko manao hoe ka varavarany fo ange nasainao nataoko e de izao tsy ny ava-ty ivelany mamoa azy fa ny avy ao anatiny raha tsy Jesoa ny mamoa ny varavarana fa lay olona ny mamoa ny varavarany fony noho zany de nataoko any anatiny ilay lakilena lay poignet de zao zay mahatonga an'io varavarana io tazanao tsy misy poignet fa any anatiny le izy satria ny fanapahan-kevitry lay olona ny mamoa lay varavarana fa petreta zany le avako malala Jesoa tsy mba manao anterisetra te hiditra ao amponin'ny kristianina atao lodiky fa mandombaravara miangavy te hanafanany fo te hitona lay kristianina tsy ho anarany fotsiny fa te hitona lay kristianina tena izy kristianina miatrana fiasan'ny fahamarinana kristianina vonona miteny sy miasa tsara rehetra de mandombaravarany Jesoa hitondra zany herim-panasy fiadanam-po zany ho an'ny mpino enga ny ravako malala ho tsapanao fa te hiditra ao am-ponao Jesoa te hiditra ao am-pontsika Jesoa te hiara misakafo zany hoe te hitondra fiadanana fahatonitsaina tsy tonga amikery izy fa tonga miangavy enga ny ravako malala hosokafatsika ny fotsika hosokafatsika ny fiainantsika hidiran'i Jesoa de tsy ho mafana na mangatsika isika tsy matimaty na mangatsika isika fa olona mafana amin'ny fanompona ny tompo fa ny faharoa levako malala dia izay tian'ny tompo ho fampetreretana ny fiangonana tany Laodikia dia ny fampetreretana azy ny amin'ny fahadisom-pijeriny amin'ny tenany natoko tena loatra ny kristianina atao Laodikia natoko tena izy fa hoe manan-karena de tsy mila na inona fa amin'Andriamanitra natoko tena izy fa manana fananana be dia be voatahiry natoko tena izy fa mitafo tsara natoko tena izy fa manana toeram-pitsaboana ambony ka tsy andairany fahajambana toy ny tompo anao hoe tsy fantatrao anga fa ianao lay mahantra ianao lay ory ianao lay jamba na de manana an'io fanafody fanasitranan'io azy ianao de manorevitra anao aty amiko ny tena arena lay tena volamena voadio le avako malala betsaka ny olona manan-karena fa tsy mba manan-karena amin'ny Andriamanitra betsaka ny olona mieritreritra manan-javatra eto amin'ity tany ity fa tsy manan-javatra ao amin'Andriamanitra de hoy ny tompo manao hoe tsy fantatrao fa ianao lay ory ianao lay mitanjaka ianao lay tsy manana na inona na inona satria ny tena arena le avako malala de izao ny arena ao amin'Andriamanitra tsy hoe tsy arena akory reny fa ny tena arena dia ao amin'Andriamanitra matiantoka le avako malala ny olona raha mitoko fotsiny ihany amin'ny arenany izao tontolo zao matiantoka ny olona raha mieritreritra fa ny tena arena de le zavatra eto amin'izao tontolo zao Andriamanitra nge nanome andreny nomen'Andriamanitra ny fiangonana atao Laodikia nge reny nomen'Andriamanitra ny mponina atao Laodikia reny arena rehetra reny fa izao rehefa nomen'Andriamanitra azy reny de adinon'lay tena arena de Andriamanitra enga ny ravako malalany tsy mba ho tahaka zany sika hoe rehefa nitolona tamin'Andriamanitra ka nomen'Andriamanitra fitahina nomen'Andriamanitra zay mba tokony ho tafiana zay tokony ho hanina zay tokony fahasalamana de zao engany mba tsy hanadino an'Andriamanitra tahaka ny fiangonana atao Laodikia raha mijery ny firenena any andrefana atsika le avako malala de izao betsaka ireo mpino miala amin'Andriamanitra betsaka ireo olona miala amin'Andriamanitra anetsiny ireo kristianina miala amin'ny fiangonan'Andriamanitra isan'andro maneran-tany isan'andro isa-taona betsaka ireo mamafa ny anarany any amin'ny bokim-piangonana betsaka ireo na any Amerika avaratra io na any Amerika atsimo na any Eropa io be de be ireo kristianina mamafa ny anarany ao amin'ny boky hoe zay tsy mpino intsony satria mitoky amin'ny arenany zao tontolo zao le avako malala
zao ny tenin'ilay mpanjaka nalaza Aleksandra lehibe raha ho alevina izy. Aoka ho hitan'ny olona rehetra ny tanako tsy mitondra na inona rehefa maty aho. Ampahafantarin'ny olona fa iny Aleksandra lehibe tonga teto amin'ity tany ity, tonga teto amin'izao tontolo zao tsy mitondra na inona ary miala eto amin'izao tontolo zao tsy nahatondra na inona. Ny avako malala mitandrina azy sika, tsy hanadino n'Andriamanitra amin'izay omen'Andriamanitra atsika. Ny zavatra omen'Andriamanitra atsika ho ampiasaitsika, hifalitsika, ho zaraitsika, hanimpotsika azy, hanaovantsika izay mety ho ilaitsika amin'ny fiainantsika isan'andro, fa tsy hanadinotsika ilay tena rena de Jesosy. Tsy foin'Andriamanitra nefa ry havako ny kristianina atao Laodikia tamin'izany toetra matoky arena izany, de mbola nitsangana eo am-baravarana indray Jesosy, miteny manao hoe indro aho mitsangana eo am-baravarana, raha misy mihaino feko ka mamono varavarana de hiditra ho aminy aho. Engany isan'izay mihaino ny feon'Andriamanitra isika ry havako, isan'izay mihaino ny feon'i Jesosy tsika ka mamono varavarana ary miditra ho botsika Jesosy miara-misakafo. Midikany hoe miara-misakafo miombinaina, midikany hoe miara-misakafo mifampizara ny manta sy ny masaka, midikany hoe miara-misakafo ray tampo, mpiavana, ray aina. Ho zany ry havako malala engany ampandroso ny tompo ianao. Andriamanitra hitahiry anao amin'ny fahatokiana azy ka na inona zavatra nomen'Andriamanitra anao de tsy atakalinao an'ireny akory Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay, misaotra anao fa tsy mahafoy anay ianao, zahay indraindray mangatsika matimaty, zahay indraindray manadino anao fa variana amin'ny fitadiavana, zahay mandrakariva variana amin'ny zavatra zao tontolo zao, indraindray aza variana koa amin'ny zavatra omenao ka manadino anao. Tsy mahafoy anay nefa ianao, fa indro mitsangana eo am-baravarany fonay, miala neniny, mandondona, manaitra anay. Tompo, manokatra ny fonay zahay hidiranao, de mety eza hanjaka ato anatin'ny tokantranonay, hanjaka amin'ny firenenay, mety eza hitondra fiainam-baovao, hitondra aim-baovao anatin'ny fiainanay. Raha matory rahay foazo tompo, raha matory am-panahy foazy amin'ny alalany fanahinao masina, tsy ankina amin'ny zavatra zao tontolo zao. Raha variana ampahereso, raha trotraka atanjao, fa indro renay ny bitsika ao amin'izao pasika izao, mamelona amin'ny fanantenanay fa velona ianao te hiara-monina aminay. Vavak'izay tompo ho an'ny fiainanay isan'andro, ho an'ny asanay andavanandro. Ataovy ahitanay fitahiana ireny, ataovy ahitanay fitahiana tsy hanadinoana ianao. Mampahireza ny zanakay, mpiray tanindrazana aminay, ny fianakavianay, amin'ny fameloma-tena, amin'ny fitezana, amin'ny fanabeazana, asondroto ny tanora malagasy, asondroto ny tanoranay amin'ny fahendrena, amin'ny faharanita-tsaina. Mampahirezo ny fiangonanao amin'ny asa vavolombelona izay miandry azy eto anivon'ny firenena. De matoky izay tompo fa mihaino vavaka anay ianao, ny amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.